Ahoana ny momba n'ilay dia tsara ho tadidiana? Falifaly hatrany tafaraka aminao manasa anao ampanajana. Ndao isika hiaraka amin'ny teny soratra masina hitrandraka azy. Ao anatin'ireo hevitra momba ny Baiboly isika anasana anao am-pitiavana izany. Ndao isika hivavaka aloha. Tompo, misaotra anao be dia be ny amin'ny tombom-potoana izay mbola omenao, ahafahanay mamantatra ny soratra masina, ny hevitry ny teninao, ary indrindra mitoky aminao amin'ny alalan'izany soratra masina izany, koa ampahirezo zahay, ampahitao fiteona hatrehanao hatrany. Tario lalan'izay ary torohevitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ilay dia iray tsara ho tadidiana. Ilay dia moa eto izany dia fiarahan'olona, olona anankitelo tamina lalana anankiray. Ary mety ho azonao an-tsaina izay dia izay. Indray alahady folakandro izy io dia nandeha tongotra avy any Jerosalema hankany Emosy ny olona roalahy, mpianatra roalahy. Maty nivontona alahelo mafy izy ireo satria inona ny zavatra niseho? Araka ny soratra masina, Luka 4:20 dia izao no voalaza. Ny zavatra niseho rehetra dia izao no fihetsiky ny mpianatra nanoloana an'ilay zavatra niseho hoe nefa nataony ho arirarira foana izany teny izany ka tsy ninoana. Tsisy nino izany hoe tena efa nitsangana tamin'ny maty tokoa ny tompo. Fa inona nataony izao? Neverina fa hoe angano, harira fotsiny izany zavatra izany. Izy mindralahy nandeha tamin'izay fotoan'izay dia nisy olona fanotelony nanaraka azy. Rehefa nanaraka azy io olona io, Jesosy io raha ny tena marina, ary ilay dia ho any Emosy izany ity dia izay tsara ho tadidiana ity. Inona no nataon'i Jesosy? Tsy nilaza ny tenany avy hatrany Jesosy hoe izaho ange ilay nitsangany, satria mety ho hafa no fiantraikan'izay. Fa izao nataon'i Jesosy dia nampiasa ny fitaovany azy ampiasaintsika koa ankehitriny. Dia inona ilay izy? Ny soratra masina hoentina mifampiresaka. Dia nanolotra fampianarana Baiboly tsotra ho an'izy mirahalahy teny an-dalana izany Jesosy. Ao anatin'ny alahelo izy telo izy mirahalahy ireo dia nolaniana tamin'izay fampianarana Baiboly izay ny lalana. Nanomboka hatramin'ny bokin'ny Mosesy, nitohy tamin'ny mpaminany, sy ny salamo sy izay rehetra manambara azy Jesosy nanazava ny hevitry ny soratra masina tamin'izy mirahalahy. Ary nazavain'i Jesosy hoe tsy maintsy nijaly ny Mesia rehefa voasoratra izany tao amin'ny Isaia 7:20 raha ohatra ka tonga izy tao amin'ny Mika 5:12. Dia tao anatin'izay izany nanjary ny fo ny fatakaran'izy mirahalahy hoe ay ve izany ilay izy? Raha niainga tamin'ilay hoe tsy nino izany izy ireo hoe tena mbo hisy fitsanganana maty izany. Dia ankehitriny izy izany nahita mazava hoe ay tsy maintsy izay ny lalana, tsy maintsy ilay fahafatesany ary marina koa izany ilay niteneny hoe mbola hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Tao aorianan'io fianarana Baiboly izay nataon'i Jesosy tamin'izy mirahalahy io dia izao tsy afaka nametraka fanontaniana akory izy mirahalahy rehefa nahita hoe ay Jesosy ilay neverina fa hoe maty ao am-pasana ka iny niaraka teo ary nanazava ny soratra masina iny. Tsisy fotoana nanontaniana ninona ny Jesosy akory izany, fa ny zava-dehibe kosa dia nahazo tsara ny hevitry ny soratra masina izy mirahalahy. Izany hoe ny ambony indrindra tamin'i Kristy izany dia namela tao an-tsaina ny fahamarinana, hoe tena azo tsara ilay fahamarinana dia ny fahamarinana manan-danja indrindra. Izay ny zava-dehibe tamin'i Kristy noho ny hoe anapirofo hoe izaho ilay izy, velona zao, tanteraka ny teniko. Tsy pirofo mivaingana mitohaka amin'ny tendany avy hatrany izany no nomen'i Kristy, fa ny raisonnement isika na ny fisainana, lalam-pisainana nahitany hoe ay tsy maintsy niatrika an'izay ilay zanak'Andriamanitra, ary dia tena tafatoetra tao an-tsaina izay. Fantatsika fa ny apôstôly Paoly dia anisan'io nilaza n'io filazantsara io tamin'ny fahafenony izay efa nazavain'i Kristy taminy ihany koa rehefa nanenjika an'i Kristy izy. Naverimberina imbetsaka foana io tantarany dia ho any Emosy io, satria zava-dehibe io ary tena ny olona izay tia mikatsaka ny fahamarinana dia tsy maintsy ahita azy. Mikatsaka ny fahamarinana ianao, vonona iasan'ny fanahy masina ianao, dia ny ny soratra masina fa ho hitanao Kristy. Maro ny olona mpisalasala mantsy amin'izao fiainana izao, amin'izao vaninandro moderna izao, no rehefa tena mandeha arak'izay tokoa dia manjary mino hoe tena misy ary tena marina ny soratra masina, ary manaiky aza fa tena azo itokiana ny soratra masina mihoatra noho ny boky hafa rehetra, ary tena marina amin'ny Baiboly. Aza ho anisan'izay very hevitra intsony ny zasy ianao hoe
tena efa mitarika antsika eo amin'ny lalana tena izy Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina, ndao hitoky aminy ary ndao hitadidy an'io dia anankiray koa rehefa manao dia lavitra isika dia ndao fenoana fandiniana soratra masina ny dia izay atao fa ho azontsika tsara ny tian'Andriamanitra. Iaraka hivavaka isika. Tompo, ankasitrahanay ny fanazavanao ny saina rehefa mandinika soratra masina. Ampio izay aloha hifankazatra aminao amin'izany fandiniana izany dia hazava ny saina rehefa mikatsaka amin'ny fahamalinana an'izany, ary ampahery anay ianao mba hifaly amin'ny fahamarinana soratra masina koa izay amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.